Ajantsika ny mahakasika izay olona ny mponina eo anatrehany fiavian'ny orana izay fa mahakasika kosa ny fiara-miasan'ny firenena malagasy amin'ny firenena any ivelany dia ho an'izantsika ny fotoanantsika. Raha toa ka misy ny fanovana ny mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta dia manantena ny tompona andraikitra ny asan'ny banky iraisam-pirenena eto Madagasikara fa tsy hampembotra ny ainga izay nanomboana hita soritra amin'izao izany. Efa andro vitsivitsy lasa izay nandeha ny resaka ny fametrapelan'ny Prime Ministre na ny fanovana mikambana eo amin'ny vony gouvernemanta. Raha nanontaniana mikasika izay ny tompona andraikitry ny banky iraisam-pirenena ho an'ny Madagasikara dia nanoro-tsoritra fa tanjon'ny banky iraisam-pirenena amin'ny maha-mpiara-miombina antoka azy ny miara-miasa amin'ny gouvernemanta izay manome lanja ny fiainan'ny malagasy, miady atao amin'ny fahantrana ary fampandrosoana amin'ny firenena. Notre objectif, c'est de travailler avec une équipe gouvernementale qui est concentrée à améliorer les conditions de vie de tous les Malgaches et à réduire la pauvreté et améliorer la croissance. C'est notre objectif. C'est pas notre rôle n'est pas de dire qui doit en faire partie ou ne pas en faire partie. Ça, c'est vraiment le ressort du président et du pays Madagascar. C'est à vous de choisir. On travaillera avec qui veut travailler avec nous. Donc, Tsy anjarany banky iraisam-pirenena araka ny voalazany anambara fa tokony mpikambana na tsy ao anatin'ny gouvernemanta ny olona iray. Anjaran'ny filoham-pirenena sy ny firenena malagasy izany raha ny voalazan'ny tompona andraikitra eo anivon'ny banky iraisam-pirenena fa vonona kosa izy ireo hiara asa amin'ny manana finiavana amin'izany. Nasiany resaka kosa ny fifandraisan'ny gouvernemanta tarihan'ny Dr Koul Roger tamin'ny banky iraisam-pirenena. Nous avons eu de très bonnes relations avec le gouvernement actuel et nous sommes parvenus à développer des projets dans certains secteurs. Alors je sais que certains trouveront que ce n'est pas assez rapide, mais c'est vrai qu'après une période de transition de 5 ans, ça prend toujours un peu de temps de se remettre sur ses pieds et de redécouvrir. Il y avait de nombreux nouveaux ministres aussi qui ont dû découvrir ce que c'était prendre en main leur ministère, leur équipe, mettre en place une stratégie, une vision. Et ça prend toujours un peu de temps. Je comprends que ce soit frustrant pour beaucoup, mais ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et c'est pas unique à Madagascar, il faut le savoir. Ça se passe dans beaucoup d'autres pays. Et on a souvent de très fortes attentes sur un nouveau gouvernement, qui sont souvent un peu excessives par rapport à ce qu'un gouvernement peut délivrer durant les 3 ou 6 premiers mois. Mais on commence à avoir du mouvement et on espère, je pense que ce qu'on peut espérer, c'est que s'il y a un remaniement ministériel, ça ne ralentisse pas l'élan actuel qu'on voit pour essayer d'avancer avec quelques réformes, comme le président l'a dit. Tsara ny fifandraisan'ny banky iraisam-pirenena sy ny gouvernemanta Koul Roger, nisy ny fampiroboroboana tetikasa teo amin'ny sehatra maro. Voalazan'ity tompona andraikitra anivon'ny banky iraisam-pirenena ity fa misy ireo mahita fa tsy aingam-piasa ny gouvernemanta fa tsy tokony adinoina raha nambarany fa tsy mora ny mampandeha ny raharaham-pirenena izay vao niala tamin'ny vanim-potoana tetezamita izay naharitra 5 taona. Manomboka tsapa fa misy ny ezaka raha toa ka misy ny fanovana mpikambana eo anivon'ny gouvernemanta dia manentana ity tompona andraikitra eo anivon'ny banky iraisam-pirenena ity fa tsy hampihembotra ny ainga izay manomboka hita soritra amin'izao izany.